Vonikazoko. Fizarana voalohany amin'ilay tantara misy fizarana roa no soratany RH. Sylvia Randrianatoandro no Madame Léa. Zoma amin'ny Rina no Rafatra. Nanja no Voninkazo. Christophe Rabearmanana no Tivanina. Faly no Jokas. Mandray feo Mamy Arvony. Mandrindra ra teknika. Aro Manatontosa. Nanja Razavatra Koto. Sangy any ny Jokas foana ry dady lazainy fa hoe zaho no mitovy an'ilay sary-bakoly ratsy tarebo eo amin'ny salon andry zareo io. Le raha matoa manao robe tulle maintimainty io hitany dada. Le ao anaty vitrine io ve? Ie. Tsara tarehy kely ary io ko. Mety mba tehiteny fotsiny angamba izy hoe tsara tarehy ny zanaka dady. Hita fa ratsy be io ko. Sady tena ratsy fanahy le Jokas ry dady Zangy atoson foana rehefa milalao dia pitehany kilalao ako. Sady tsy tiana miresaka amin'ny Ariela Zandry noho ny aho. Godry, hatramin'ny oviana koa? Efa hatramin'izay mihitsiko. Nefa Ariela tena tsara fanahy dia tia vaninakambana amin'ny Jokas koa. Ry zareo manome kilalao aho foana sady tsy miteny hoe mitovy amin'ny sary-bakoly ratsy tarebe io Sady arovan'izy ireo rehefa lazain'ny ankizy hoe zanaka mpanao zaridaina hono. Dia ataon'izy ireo hoe dia maninona mpanao zaridaina anareo anga? Nga? Ie. Tena tsara fanahy kosa ary zareo raha zaniko. Fa hita amin'ny voninkazo ny asan'ny mpanao zaridaina nge tsy ratsy. Tsy ratsy fa tsy manam-bola ohatrandry Ariela sy Tivanina sy Jokas fotsiny tsika ko. Eny fa tsy voatery ho vola foana koa ny fiainana. Misy koa ny fitiavana sy ny fahafahapo amin'ny zavatra atao. Jereo nge mahafinaritra be ny zaridaina karakarainy dady sady feno voninkazo mahafatifaty ohatrandre. Zaho mbola tsara tarehy sy data tamin'iniko. Ay moa marina tokoa ary saika adiniko. Mba be fanadinoana koa ty dady ty ka. Misangisangy voninkazo tsy be fanadinoana izany dada. Marina? Dia tadidiny dada izany hoe nampanantena zanaka orkide ho dada. Nahoana moa no adiniko fa mbola tsy izao kosa voninkazo Tatakika mbola tsy manamboly. Ny zanaka orkide zany anefa tsy mora. Fa reo an-jaridainareo aza be dia beko. Fa nga mora eo any dady amin'ny mamany Jokas sy Tivanina ary ely ireo fa nikarama fotsiny dada mikarakaran'ireo. Karaha mangataka amin'ny ary dady Oka kosa ry voninkazo nga azo atao zany. Maninona? Za rehefa nome mamany Ariela voninkazo betsaka ako. Sady nome toerana kely ery atsisiny ery amboleko azy. Dia ireo zany aloha karakaraina tsarako. Nga azo atao ny mangataka lafo zany Ka atao namandry loloha sy babo mihitsy angesa ny zanaka orkide izany Mangina rery zareo dia tsy mitombo. Tena mbola tsy nahita olona nanome anara-tsaka na alika ho an'ny voninkazo kosa aloha raha tsy tia zanako ty. Ko maninona ary za ankizy vavy kely nefa nomeny dada anaram-boninkazo ka dia mba omeko anarana koa ny voninkazo amboleko. Marina tokoa zany voadrindray dada tamin'indry voninkazo Tena marantsaina ange ty zanako ty Ary misy miantso ndry izany. Iza? Ry ambaravarakely ry mikopaka andry mihitsy izy zany. Ndeha lalao angambonareo izy io Jokas sa Tivanina? Tivanina io. Ay, ahoana marina manavaka an'izy roa lahy reo ry voninkazo Toa tena mbola tsy nahita kambana tsy ahita mpihavahany ohatran'ireo anefa nareo toa mahay manavaka azy ireo daholo. Za koa nga mahay. Izay tsara fanahy fotsiny Tivanina dia izay ratsy fanahy Jokas. Izao Tivanina io satria Jokas tsy miantso anahy ilalao izany. Sady za aza tsy tiana miditra ao an-tranon'izany. Nga? Ie. Izay aloha ry dada fa andeha ilalao aho izany ka miandry ahy Tivanina sy Ariela. Eny ary tana dia tsy miadiady any raha misy olana dia miteny amin'ny olon-dehibe. Ok dada. Ndry tena mampalahelo ilay zanako. Tsy te hitsotra eo masony fa mankarary ny foko mihitsy ny mahita azy tsy mba ataon'ireo namany. Na efa mitrongy amin'ny tany ara-baky teny aza atao tsy mba mety mahita rerany akory.
zara raha no mahita izay ho arapaka izay mianaka ary arakaraka ny fitombony mampitombo ny vola ilainy amin'ny fianarana sy ny sisa. Ny fitafiana moa dia zany any ka nanaovanjoka azy azy hoe mitovy amin'ilay saribakolokodiika ratsy tarehibe ao io. Raha mba homen'ny fiainana vintana tokana monja afaka mambe azy fiainana ohatra ny fiainany arela namany amatsy. Tsy salazala koa rehefa na ny fanahiko aza mety kotakalony. Ao aloha tazomy tiry voninkazo a hiakatra tsy ambony sezy etsy a dia atolory avy eo ny zoron'ny lamba ho fatorako etsy ambony etsy dia vita ny tranotranontsika. Fa lasa izy ary ela maninona raha mpitazomana azy e? Zange mbola mandro ny sakafontsika e. Lasa naka fitaovana ny ambony iziko. Tiry-joka azy aloha tazomy dia atolory an'ity vanina rehefa tafiakatra izy a. Fa tsy hitandringa fa mbola mandamina nyreto boky be dia be totongo tavarangany reto ako. Ka janona vetivety aloha e. Ka raha ny ataon'ino ajanony e. May ange mivarivaritsika raha ajanoko eo e. Vovoka anaty vilany plastika avy eo may e. Sady amin'izay fatana tsy nisy hafa akory io. Ka hoe mody atao an'izany hoe fa jokazy ty koa tena tsy mahay milalao mihitsy. Aza miady fa leo sady etiko ilay lamba no hianika e. Aiza ry voninkazo a? Ty ary e. Dia mitandrema sao menjera. Oay, zay ary. Ty vanina tsy naninona vela. Tsy naninona ka. Zay ary lefa nilazaiko a. Jokazy ihany no mahatonga an'izany. Avy mitsangana ty vanina. Izay nianjera kely iny koa ve dia aninona e. Sa ve narary be izy teo ry ty vanina. Sao safosafony voninkazo ony. Haiko ianao. Efa fantatra e. Aitsa le lamba ry ty vanina fa tsy. Seza tsy dia avy be ty akory. Zay izao dia vitako. Ary ngeza be arane izy izany e. Mihoatra be ny avy aty ankavanana. Maninona raha diditsika e. Etezana amin'ny ety. Zange mahay manety e. Fa nga iaho izay tezana izany e. Lamba amin'iny ange io e. Dia pety ve? Fa zanga moa matahotra bety fa nareo nitomany eo raha hoe voakapoka eo. Ndao ary tady ety e. Andraso fa jereko amin'ny bureau data fa mety misy ety ao. Zay araka milary ty vanina. Ndao ary e. Ary jokasy andeha. Za hijanona eto fa mandehana e. Aleoko manohy manamboatra an'ity tranotrano ty ihany. Zay masaka ny kivarivaritsika fa andraso aloha n'olo an'ity zazy ty a dia misakafotsika. Meo aty io kosy bebe eo io ry ty vanina. Aiza koa izany? Io voatsindriny la io e. Voatsindriko aiza koa ary izany e. Zay saribakoly kely tsisy dikany koa ko nandaniana vola ny vidianana kosy tena izy mihitsy. Oay, ka efa hoe zazakely tiako. Dia kosy bebe eo no henoko amin'ny radio hoe kosy tsara sy azo antoka indrindra dia nataoko an'ity. Ohatrina moa vidianana an'ity kosy ty ry ty vanina. Eninjato ariary fotsiny ariniko. Fa inona mihitsy moa ny ao an-tsainareo reto. Jerena ty fikorotana ny trano e. Trano amin'ny birao any dada ambony ambany daholo. Amin'izay lamba tsara tareny sady vao ny vidiany nefa dia jereo anie tsy misy dika antsony. Fa nataonareo inona izany io? Nanaovanaiky tranotrano. Navelatra natao tranolay dia tao izay no mipetraka. Mipetraka fotsiny tao ambony koa ne iny e. Tsy nampiasainy neny akory azako. Fa enao no mametra amin'izay ampiasako ny zavatra. Ie, tena ahoana no nodidina ohatr'izao ka? Ka ngeza be le izy dia tsy netiko. Ary ndry mihitsy ka ny tena tompo-kevitra tato. Tsy marina izany. Hita fa aza mandanga antsony e. Iza ny nandray nety sy nanety ny lamba taminareo. Ary mifampiaro izany ny tsy misy miteny. Ka tsy izao mantsy ry mama. Mangina daholo e. Nareo telo lehibe ireo mihitsy ny tena mitarika korotana ato. Sady mampianatra ny Ariela anao tao foana. Tsy mampianatra azy izany. Mangina hoa Ariela, mandehana miakatra any ambony. Nareo telo indray voasazy daholo androany.
diovy sy alaminy daholo ireo korotana nataonareo ireo ary tsy mila vonjy amin'ny mpanampy eo fa atao mangirana sy milamina daholo ireo a efitra angeza be io ve ho vita ary mamany Ariela raha tsy arivo sitrapony ianareoko ataovy tsy milamina eo ane io fa tsy mialetona retelo e dia ndao zany ko inona ny anana anareo fa ndao e sa iandry anao riva amin'izay alina votafaleto mifona moa zahay ry maman tsy vitanay daholo ireo te anao ioko anankirotana sy animba zavatra maika ery nefa rehefa hoe tsy maintsy anadio malady mifezaka ohatry ninona mifony izay tompoko tsy hanao tsony zahay ry maman ary jokasy to tsy mba mifoniny sy milazany tsy amerina tsony ka za tsy mahay mandaingy izany hoe mbola amerina foana izany ianao fa dia tena tsy mety fahay mihitsy ve rehefa izany a dia mandehana ataoviny nampanaoviko teo efa saika mba handray fifonana ihany anefa izany moa no mokondohanareo lasa manadio daholo ataovy tratrako misy tsy manao eo ane ka jokasy ihany koa aneny tsy mifona fa tsy izay e maninona raha ataony rery raha mazoto izy aza be ady varitra eo ndry e miarana anao dia miara voasazy ary ndehana fa hariva ny andro hiakatrany ambony ary amin'ny fiverenako avy eo a mila milamina tsara daholo ireo dia mibirao any dadakoa ve alaminay ry maman tsy ilaina kitikity anao sao vao mainka hanimba zavatra ao a izay fa lasa ty jokasy ty hoa dia tena matezitra mihitsy raha mifona izao ianao tsy vizana be ohatran'izao tsika ka za tsy te hifonako dia sarotra be koa ve no miteny hoe azafady e tsy sarotra fa zaho a tsy te anao fa nareo reto ve raha tsy nady e tsy mahay ve raha tsy mifamaly ka jokasy ihany ho kanjory ty vanina aza miado ava ohatrany tsy mpinamany nareo fa iza moa izany ny teny tamin'ity vanina fa mpinamana izay sy voninkazo elahny eny namany e elah foana nitingy namako daholo nareo fa tsy misy an'izany jokasy fotsiny tsy manao afa-tsy mandrangitra foana za mandangeo e ty vanina nitindry oka izay moa e eo ampiko ala jokasy mibatan'io fa mavesatra be io oko izao fa vitako rery ty fa maninona nefa lany tsy ti ampiko e elahny e zandroko e zandry ahoana fa olona kambany tsy ako zandry a zandry izany araha ny tenin'ny dada sy ny ainiko zany e niteraka meloha e aza miady amin'izany eo ry ty vanina fa avia ampiana rehefa tsy mila fanampiana izy ao arindry ampiko e fa hono ary ty vanina dadanareo a mba makaiza foana e to tsy hitako mihitsy miasa izono ozy ny ainiko sady rehefa tonga eo eny izy mitondra zavatra be dia be mihitsy e nga ohatran'le zaraiko amin'ry ireny dia aiza hono izy miasa ny alavitra be ahy fa tsy tadidiko hoe aiza moa ry jokasy tsy haiko mba tsy azo kokoa ka ny asan'ny dadanay izao fantatro nefa sady izy tsy mandeha lavitra be izany fa ho anjaridaina fotsiny miasa aleo za erina nadio fa mandreraka be ny resakareo ka fa inona mihitsy ny tsy itiavany jokasy anay e tsy indriny tsy tiany fa zany resaka izany mety malahelo any dady izy fa na aminay sy ny entsy Ariela koa zany izy tsy tia miresaka momba an'izany e jokasy koa ve dia mba alahelo ieko ohatran'ny olona rehetra ihany ange izy voninkazo e mba mety malahelo sady mety ndry le matahotra azy koa ngamba ny tsy tiany tsy matahotra azy izany ako aza mandainga eo koa ndry e hita fa zany izy mihitsy ny tsy tia anay e sady izy aza ne manao izay ahatezitra anay foana e tsy le resaka teo ihany fa mahasosotra azy daholo izay zavatra tenainiko rehetrarehetra tsy manao an'izany re hita fa manao an'izany izy ary andaon'izay fa nadiovana natao fa reson'ny jokasy eo angatsika e jereo efa madio be ny any aminy tsika variana miresaka fotsiny vita tsara aleo ary hoe jereko ie mety izao ka dia izao
mba tsy hiverenany izao tsony a dia tsy mahazo miaraka amin'ny lalao atao an-tranontsonynareo telo reo. Fa tsy mahazo miaraka amin'ny lalao atao tranontsony ahoana ary mama? hita ho aho Tsy mahazo e! Voninkazo moa izany ny tsy mahazo tsony e. Izy tsy inona no tena mahita hevitra ratsy sy manimba zavatra ato. Mama kosa dia raha tsy afaka amin'ny lalao atao tranontsony izany izay dia ahoana? Any ivelany e! Any amin'ny tranony voninkazo sy ny dadany ary atsy mitranona eny an-tokotany. ao aminay aza terikeliko sady tsy mety hanaovana kitranotrano fa feno entana. Ka rehefa izay dia izay e! Andry mandehana mody amin'izay. So mitady andry ny dadanareo. Zavatra trano akaikely io ve dia atsy mitranonareo fotsiny. Izaho mbola hijanona. Mbola te hanadio anga? Sady Jokasy sy Tivanina izao hanao devoir. Avy eo andeha hiakatra any amin'ny ville izay efa mianaka mba amin'ny Ariela. Lany koa ankoatry ny Ariela fanaovana isan-kalina dia sady hividy an'izay. Ety amintsika lavidavitra mpivarotra dia aleo tonga dia mamonjy tranombarotra lehibe mividy kosy BBO. Kosy BBO ihany mantsy ny mety fa iny malefaka tsara. Mahazo aina tsara i Ariela aminy. Mandehana aloha voninkazo a dia rapitsondray. Eny ary e, veloma tompoko. Veloma Tivanina sy Jokasy. Veloma e! Ary nareo mirahalahy andeana manao devoir. Endre mama. Otry! Fa Jokasy ve tsy tenenina e! Jereo Tivanina efa lasa. Mama o, zany nanao an'ilay izy. Nanao inona? Zany nanan-kevitra handidy an'ilay lamba dia za koa no nanety azy taminety fa Tivanina sy voninkazo tsy mahay manety izany ange. Sady natahotra zareo dia za daholo no nanao azy. Ianao daholo? Dia maninona ianao izao vao miteny nefa teo nasaina nanao azafady tsy nety. Ka natahotra no bedirery a. Ay, eny ary. Fa hainao moa hoe tsy maintsy ahazo sazy manokana ianao satria sady nanao zavatra tsy mety no tsy nitsotra marina ka nahavoasazy ny zokinao kambana aminao sy voninkazo. Tsy maninona. Ndehana ary aloha ataovy ny devoir e. Jereko avy eo dia arakarak'izay no ahitako izay atao. Eny ary mama. Mandehana amin'izay fa tara eo nareo telo menada e. Endre mama. Efa miandry anareo ny chauffeur. Ohatra dadanareo ty miantso ty. Mandehana fa andray an'ity vetivety aloha. Allo. Dia ahoana ry jery a? Toa tena ela mihitsy tsy niantso ianao. Misy olana? Lozy izany. Maty ve ilay zazana rary? Koa inona izany fa tsy vosotra ny rainy? Hamonjy an'iny zaza iny ihany anie naneke niara hiasa amintsika e. Dia ahoana? Tsy afaka ny anao magia ary jery a. Ataoko ahoana no hitady olona solony amin'izao fotoana efa tongotra kely izao? Aleo adako io contrat io e. Tsy mety. Fa ahoana? Anga olona enjana be mihitsy ilay mila azy. Dia ahoana ary izany? Aleo aloha andinika e. Sady toa miandry ahy io ivelany io koa mpanao zaridainantsika fa tokony amin'ny karamany azy zao. Hoe ahoana? Rafatra ve? 5 taona eo izay ny santato fa ahoana? Mananjanaka kely izy. Le hoe voninkazo e. Le mpiara milalao amin'izy telo menada. Tsy 10 taona eo izy iny. Zandry ny Tivanina sy Jokasy kely fotsiny. Sao dia tsy mety zandry jery ka. Eny ary e. Anytanitany azy ihany a. Eny e, fantatro anie izany e. Andraso fa hitadiavako hevitra miretana azy izy. Na izany aza mijery efa olana hafa ihany sao tsy mety ty.
zay e mandra-pioana mandro sora raha fatra azafady na mpiandro fa mbola ny antso teo koa le vadikoko tsy maninona kory madama fa tsy dia niandrelange ah e ao mandro soa e mipetrapetra zanga moa dia aritrela fa mbola be asy ka na izany azy mipetrapetra alova so vizany eo mandra-pijery koa ny volanao iny ary re madama fa omony tokoa raha fatra nareo tokoa moa zany aviaizany tena fiavianareo to mbola tsy demba nyresadresaka taminao mihitsy mantsy nefa dia olona mifankahita eto isan'andro efa izany e raha ny tena marina mpiavo izay fa tsy tena vetoka avy any andrefana be any ny fiavianay lavitra fianakaviana zany sa tena tsy dia manana fianakaviana mihitsy any lavitra ny daholo izy ireo sady tsy dia mifandray-firika amin'ny fanadino nga tsy mora telo ny fotoana sy nela ny elan-tany ireo mpihavarana io ry madama ianao tia koa dia mba mahay milaza eriry tatany voninkazo ka zany reny izy madama ary mamany voninkazo moa mba aiza azafady aloha raha ohatrany hoe somary mametraka fanontaniana mety manahirana tsy moninona korika zany hoe efa nandao antsika ela mama voninkazo e efa maty zany e ohatra e azafady mamofo tamandry dadany voninkazo ka tsy manahy kory tsy mampaninina mihitsy miresaka azy na dia hoe efa tsy otsony azy izy hainao ihany fa mifahatsiarovana navelany sisa mamelona ny olo tiana te-apontsika rehefa nangalary ny fotoana ny aina ka potika amin'ny vatana mariny ihany koa ny hoe mety maty indroa ny olona ray ny voalohany ny fotoana elany aina ary ny faharoa rehefa mitonona ny anaran'ny farany tsika velona raha mbola azoko atao dia miresaka azy ihany tsy ampenjera azany amin'ny antiny fanadinoana eny e marina tokoa aloha zany e soa aza nisy ny fahatsiarovana saingindrisy fa tsy ampy zany indrindra raha ho an'ny voninkazo zany aloha dia marina nefa mety ho arakaraky ny marodre fampiasaina maritana ny ampy koa io samy manana ny ampy aminy mantsy toy ny fihinanana sakafo tapa-kibo sy tsy fahafahana manomezy mba sitraky ny fony ve no ampy ho ianao azafady aloha raha somary mivantana sady ohatry ny hoe manambany fa tsy dia tiako loatra miodikodin-dresaka ohatry ny ataonao marina tokoa ny ianao madama tsy afaka manome nikitana ny zanako toy ny ataonao amin'izy telomenada tokoa nefa inona moa no azo atao zao nga ny lahatra ho an'ny fiainanay efa mba mezaka koa nge ah e tsy zavatra natao ino'ny olona te androso ny atao hoe lahatra dadany voninkazo fomba fialatsiny ny kanosa sy ny tsy manana finiavana iady zany oka kosa re madama eny za koa ty ny tena marina dia mampalahelo anareo mianaka voninkazo indrindrindrindra tsy mba toa ny ankizy rehetra nefa dia tena zaza mahafinaritra sy mahay ka noho izany dia mananjavatra azoko aroso aminao raha mety aminao reko tamin'olona tany ho any izy tia ka sao asoa amin'ny voninkazo raha anisan'ireo te hiady ho an'ny zanakao ianao fa tsy hitazana fotsiny andry ny anjara hanovany tantaranao koa dia afaka manome anao fitaovam-piadiana raha tsy izany moa dia miverina mitrongo ny zaridaina ihany zany ianao mitady izay ho arapaka ireo mianaka ka inona rono zany fa mihainao anao madama afelonareo izy afelao izy fa alazako amin'ny maîtresse ngenareo zava-maniry kely tsy naninona anareo iny ve dia pitehanareo mampalahelo ange izy marary izy oa kay aza tosika efa marary ange zany fa te hitomany andeha hodinganareo avelao izy oa efa ve avelao tena nitsoka daholo reo ankizy vao nahazo totoandro le ray tivanina varina ny anaty sary de klasany izy raha izy ny tadiavindry ay tsoka azy kay
fa hay fe ianao e ka jokasy tsinona tsy afaka mamonjy fa mikapoka foana anao iny e za koa nga moa amin'ny andro fisaorana e nampitahoatra n'ireny fotsiny aho satria tsy nahitakizy hafa nasiana tontondry sao dia mihevitry ndry hoe namonjy endry ny tanjoko teo fa maninona ho ahy ianao raha tsy fanahy e tsy mba ohatra ny tivanina ve ka satria jokasy aho fa tsy izy misaotra ary e tsy haiko mihitsy koa izay tao an-tsain'ireny ankizy maditra ireny ka zana-boninkazo saika hoentiko mody any amintsika reto hoe ataoko namandry loloha dia nalaindro zareo fotsiny soa fa tsy mba tanteraka aza any amintsika angatranonareo koa andry tranonay any fa miasa ao fotsiny dadanareo ka izay koa aza mipetraka any dia maninona ngara mipetraka any nareo dia tranonareo andry azafady ary fa tsy teny an'izany tsony ahy e fa raha mitady trano hafa nge izay dia mahita e fa tsy misy mikarakara otsony efa ny zaridainanareo voninkazo ay vendry aty e nitady andriza sy Ariela aindry miaraka amin'ny jokasy tsy miaraka izany izay e metany koa ny voninkazo lafa za tsy mila sady olona mitovy tsy misy valaka amin'ilay sary-bakolo gotika ratsy be eo amin'ny salon io oika tsy mitovy amin'iny izany ho aza fa ianao tsy azo tenenina mihitsy andao voninkazo andeha ka aza miady eo ianao koa miaro ny jokasy foana na efa hita aza fa ratsy saina izy lasa afa-tsy fa ina mihitsy ny tsy itiavan'iny kambana aminao iny anahy e tsy marina ho azy hita avy izany ataony jokasy ohatran'izany daholo aza ny ankizy rehetra ianao miaro anazy foana tsy miaro azy aho fa tsy ratsy san'izany jokasy io maman samy hafa aminay sy Ariela fotsiny izy fa ray tapoha aminay foana ka izy ve mamony foana dia izany dia kapohany daholo izay olona hitan-drehetra andaontsika ho any amin'ny Ariela fa avela hoany izany ka ndao ary e hoay andraso aloha fahaka an'ilay zana-boninkazo kely teo fotsiny a tena tiandry mihitsy ireny voninkazo ireny e izany angamba nanaovan'ny dadanareo ny anaran'ireo hoe voninkazo e ngamba efa ty ilay izy fa ndao amonja ny Ariela amin'izay ary e dia anaoko varivary sy mitaiza zaza indray avy aty ndao dia asiana kosy tena izy indray fa mahafinaritra be ilay manolokosy zazakely dia nikosy ny Ariela ny angalantsika betony mamanareo eo indray tsika ko le kosy tsara be iny koa nge mividiny nenina eo an'ny Ariela e kosy bebe eo ka sady neny Ariela nge le kosy efa ngeza e le maxi fa nilaitsika amin'le mini fa kosy bebe eo foana ihany anefa herinandro lasa zay ny resahany madame ampatronako amin'iny resaka vavy iny to sarotra amiko ihany aloha ny anaiky azy sarotra izany na dia hoe mamitoinona aza ny zanaka marina fa tiako ny hita ny voninkazo iadana ambony arembe sy havita fianarana lavitra nefa ray tsy vanina ve a tsy mahavoy fahasambarako any voninkazoko tsy mahavita manome azy zay ilainy Andriamanitra ina koa ary ny atreretako an'izany zavatra efa vita iny efa nanda soza tsy noroasin'ny madama be rehefa tsy nanaiky angamba dia asa fotsiny dia mahagaga tokoa aloha fa navela ny anana safidy malalaka fa tsy nitereny e mba mahagaga izany so aza mbola nome fanampinasa kely indray fa hoaizy dada andeha hiasako ho aiza indray rery voninkazo a ko maninony dada manao akanjo madio be nefa sady tsy manao an'ilay salopety fitondra manao zaridaina ka iraha mamaniary ilay solo andramily sofera fa mararina izany dia tsy afaka miasa izy nefa misy entana ilaina amin'ny camion maika any amin'ny magazin any amin'ny ville dia alina be indray vao mody ve ka ezaka hody aloha mandainga eo io dady io tsy mandainga dada rehefa misolo ny sofera ohatran'izao dia alina be foana vao tongako ka asa ngeno ataoko ry voninkazo e ao fa raha vao mahazo volany dada dia vidina ny zanaka orkideanao tena marina eno a
raha vao mandeha ohatr'izao ange a dia mahazo vola manokana amboniny karamako e dia misy fividianana izay dindry. ay eny ary fa mahazo mandeha izany dada fa tsy mahazo mody alina eny resy foa ezaka ody aloha dia mitondra mofo mamy tsara be a atra izy daholo ve izany voninkazo azaiko oke ary fa mba endry tsara kosa indri mandra-piveriko a tsy tia ena hoe miady amin'izao okasy indray zary tsy miady amin'izany fa izy mila ady amiko foanako eny e fa mila mahay mandevitra ngery voninkazo e tsy tiako ilay jokasy indry dada fa maninona ndrasy moa lehibe eo afaka poako koa iny fa nga zany raha ialehibe anao dia jokasy hijanona kely foana ka tsy haiko fa izay fotsoniko eny e fatandreny fotsiny a maditra eny tompoko mijanona mianatra ato an-trano a rehefa tsy mahay milalao amin'ny ankizy na iarela saina makate amin'izay tsy manakirana amin'ny zokony eny ary dada zay fa lasa a rariva voninkazony dada io alina ihany teny andro vo tavaverina misy azy eo zay le vavy tokana keliko voninkazo folo taona izy zao folo taona lasa koa zay nandozan'le reniny ana izy maty fotoana vitsy monja taorina mifaterany le tokako to tsy mety mandro mihitsy ny eritreritra misy zavatra maneloelo zany foana dia mbola le resaky madame le avy eo kamba mba tiako toan'ny arela sy ireo zokony kambanareo lava e voninkazoko ndre le zanako anefa dia tena zaza mahafinaritra mba azo lazainao mahay koa ny an-dakilasy ny zavatra tena mahafinaritra azy dia ny zaridaina sy ny tontolony ireo zava-maniry izay omena anarana sy iresahany toy ny hoe olona mihitsy lalana zany raha zaza dia noho izy mitiazaiko teo nivondry zava-maniry mahafinaritra ireo ve za moa angamba manana asa hafa akoatra ty mikarakara zaridainy ty ka tsy nahita faravody lanitra hafa akoatra izay le zaza fa dia eo ny mbo fantany sanatria faratoako ve ary tena mangina koa nge izany lalana izany tena tsisy olona fiara mihitsy ary fa ino zavoatsaka ny fiara izany tena vaky dolo ny kodiarana aloha andriamanitro fa ino no namaky kodiarany ampivondalana be eo marina tsy hafahafa izao io ary le fanahiko tena jolapanakan-dalana reto nasiny fandrika zany lalana mba mivaky ny kodiaran'ny fiara dia zakanany avy eo tena losy ty reo hitan'olona be dia be orinao no alainy reto antapitrisany e vidin'ireo e dray baiko ahidina ny fiara ry zareo okare tompoko miangavy aza vonona e ay mifona re tsy ange fa hitan'olona avelao ay maty a mama tena tsy misangy reto fa tena olon-dratsy tokoa ay oka nefa malary avelao ay vojeo e vojeo e tata oa fa nanino dada tsy maninona voninkazo ty vanina sy jokasy hoeto aloha voninkazo mivoakany za tsy andeha hoeto amin'ny dada fizanamono any dada ohatr'izao voninkazo oka izay aloha e andao entina any an-trano izy aloha ry ty vanina ka tsy mety iziko sady zay fa tonga i maman ie ka efa manahoana ianao dada ny voninkazo dia izao e izao hitanao maratra izao marary dadanay mamany ariela
mampalahelo be izay aloha voninkazo efa tsy maninona tsony ane izy ndiana aloha miaraka amin'izy ro lafa iresaka izay sy dadanao ao fa naova ny grille chocolat tsara be nareo satsy ty za hitanina eto amin'ny tady ndana voninkazo tsy manino ny dada fa iresaka mamaniary ela fotsiny ndaoky voninkazo fa tsy mandeha metsiketsika dada misy mamony andray dia tena tsy mahafoy ianao tokoa le zaza tsy manana afa-tsy izay izy madama toraka izany koa fa inona marina aloha zava-niseho tamin'iny alina iny mbola tsy mazava amiko mihitsy mantsy tena nisotasotany tsy mahataho-tody nisy nanakana amin'ny fiara nasian'izy ireo fandrika ny lalana ka vaky daolo ny kodiarana aveo dia nitafy amin'ny mora fotsiny tsy afaka namaly satria sady marobe izy ireo no nanana basy dia lasa ny avokoa ny entana rehetra efa mitetina tapitrisa ienitra amin'ny camion aza tena mifona madama mifatratra ny tsy fidiny angiahy hainao tsara fa nahitrongy ambaka ny loko aza tsy afaka n'olo an'ireo entan'ireo ary mba ho aizany zanako raha midradra ka nga moa vita amin'ny vava tony ny trampody toy izany izy ty raha fatra vola be aneny resahantsika eto fa tsy kelikely eny za moa mangoraka anao fa ny vadiko ny tena tsy hanaika an'io avy etrany dia any ambany atsinana any ianao raha izy ny mandrean'io ary ho lafo hatramin'ny zanaka ao aza angamba voasolonao ny vola oka reny mamaniary ila mba naza manenjy dresy re hijaly ange voninkazo kely sady efa miezaka manao fikaroana ake ny mpitandro filaminany ka tsy hitako izay atao anao raha fatra ny mpitandro filaminana izany hainao tsara fa tsy ahita mangirana eo raha za ianao dia manatona n'ireny mpanjana boly ireny izay efa nananareo atao antoka aloha angatsy mba manana tanina tranonareo any ambany vohatra any manana an'izany ve ary madame le dia ohatran'izao ny fiainako vadiko boribory ingiahy ka tena tsy hitako indray izany izay ho atao anaoko efa mba nanolo-kevitra anao ihany efa nilavinao ataoko ahoana moa no aniry olona anao zavatra tsy mifanaraka amina aim-pony amin'izao andro efa mazava sy mandroso izao ka tsy ho vitako madame le mariny nefa dia tsy maintsy izay ihany ny hafarany higadra ianao ny fanontaniana mipetraka nga dia hoe anokatra varavarana ho an'ny voninkazo ve ny varavarana mikatona ao anao sa vao maika handetika azy dia hiaraka ho torotoro any nareo mianaka ka inona ary dinao ataoko resy tokoa azo ka tsy manapidiny tsony tsy maniry anao ary averiko hatrany izany mijery no avin'ny zanakao ary tokony anao tahaka koa ianao ny anao anefa vita raha fatra le zaza jerena sitraponao no nametraka azy teto an-tany nga io zazo io nifidy anandray mahantra tsy ny safidy ny isy akory azy io adidinao koa noho izany no mamoaka azy amin'ny fiainana io raha misy azonao atao zay tokony atao re madame le ala zay navampy izay voaraiko izay marina ny ianao mamy tokoa ny zanaka ary mandidy izany mba te hanolotra azy ny tonga lafatra izany nefa tsy manana fahafahana izao andeha fa isy olona iantso eo ianao ary ao atsakany sy andavany fotsiny izay lazainy ny toerana tokony alehanao ny tokony ataonao sy ny zavatra tokony hoteneninao aza manafa efa vita petraka melo daholo izany tsy hanao ratsirahateo ianao ary voninkazo araky ny efa nilazaiko anao reny tsy manana ina momba azy ianao noho izy daholo no anaovanao an'izao ane iany ary misaotra anao izay fa mangatsiatsy tsara eto amin'le toerana nolazain'le olona telefonina ty matahatra zany marina raha mbola natsapatahotra ohatran'izany hatramin'izay ny enako firiko aza moa reto mbola zara raha sitrana sady mbola manaitaina dia inolavo moa izany le ataoko hoe
aiza le varavarana faharoa avy any atsimo izany. Riangapa io. Io mihitsy aleo manatona moramora eny, ary tena efa mivoto koa tia. Nde manomboka eto izany no tsy mbadika ny fiainako, tsy afaka mimotra ntsony aho. Tena hoe tafiditra ti-andavaky ny liona marina an'izay le zanako tsy malala ninninona akory. Aleo izay tokony ataonao atao toa variana eto fotsiny aho. Tata hoa, asa mandeha hoa tata, asa hoentina hoany tatako. Voninkazo voninkazo Tatako. enoy aho manaraka mamany Ariely ianao. Fa hoaiza hoa tata, avelao izy, asa ketrena ny tatako fa tsy nanao ininona nge izy tsy ratsy fanazany hoany tatako. Voninkazo vetivety fotsiny nge dady, andeha kely fotsiny dada dia miverina. Tondra kely aloha nge dada raha endry tsara indre dia miaraka amin'ny lalao tsara amin'izy telo mianada. Fantatro ange fa tsy verina vetivety izany tate, migadra hoy ny tata fanamon'olona. Voninkazo aza miteny an'izany. Ka maninona ary tata no etondra polisy ireo? Hita fa henoko ange ny tenin'ny olona namon'olona hoy ny tata. Tsy marina moa izany tsy mpamon'olona moa ny tata koa. Voninkazo manaraka mamany Ariela sy Stivana ry Jokaso andry Ka zaho atsy teo hoandra tsy any tata. eo moa zanako ok izay fa aza mitomany izay fa ndeha miaraka amin'ireto olona reto aloha dada zay re madame Léa mba tezao tsara io zanako io Ok izay voninkazo aza mitomany tsony. Ndao voninkazo, ndao aky voninkazo ty aza mitomany aky mandana moa zanako izany endre tsara arovy tsara izy Stivana sy Jokasy any Tata, analaka anao asa. madame Léa tezao tsara ny zanako Aza manahinao raha fatra hoentiko toy ny zanako izy. Mandehana fa aza be eritreritra izay ahatsaranao atao. veloma voninkazo ny dada mandra-peona zanako. Lasa ny gatra izany tata, dia sarery sisa. Tsy navela ny mamany Ariela hiverina rery ary amin'ny tranony ary ambadika intsony fa nomeny hevitra ato amin'izy ireo. Hevitra tsara tarehibe. Sainga aleoko ihany ny tranonay sy tata. Fa maninona raha n'izao nefa raha nay sy tata tena malahelo azy izany ka mba misakafo izy ihany. Tsy mangatsiaka be ve izany any am-ponja izany? Za tena tsy hivoaka ato an'efitrato ka marina tsy hivoaka ato raha tsy mivefy ny dada dia tsy sakafo koa. Amin'izay dia hitady hevitra mamany Ariela mohana ny dada any am-ponja. Tsy nana ninninona afa-tsy ilay mofomofono hitako foana ry akaiky ny voninkazoko ary anga rehefa mandeha mijery an'izy ireo any aho. Fa mba iza marina ary mametraka an'iny aho mipetraka tsara sy mifono tsara ao ambadika ilay ravina be ireo ilay izy. Dia alaiko rehefa mandeha mijery an'ireo voninkazoko aho. Mety hoe Tivana ve mametraka an'ireny na Ariela? Ry zareo izao mantsy mahafantatra hoe tsy maintsy mijery ny voninkazoko na dia malahelo be aza na dia hoe tena malahelo any dada aza.
angamba ry zareo mihitsy ka. Tsy te hilaloha mihitsy azano ka tsy te hivoaka taony efitrano ato mihitsy. Nefa nafinaritra ery le manaoko tranotrano sy kivarivary, dia le milalao saribakoly toy ny zazakely tena izy dia le asiana kosy bebe. Reny kosy bebe reny foana hono nampanaovy mamany Ariela azy hatramin'izy mbola kely. Fa amin'izao rehefa matory ihany izy sisa no asiana kosy amin'ilay hoe sao dia mipipipandriana. Mba manahoana ary izay dadany e. Andeha ho aiza indray moa ianao io Jokasy? Otry hiampy samy bandy fa ho aiza? Tia firesaka ho amiko amboary kely a. Tsy faikan'olona toandreo namanao any amin'ny oniversite any ka hanaovanao firesaka tsy lamboto ohatr'izany. Azafady ary ody any amin'ny tranoko any amin'ny villa sa mbola misy ilanareo a? Tsy hoe misy inona ka fa maninona nefa raha mijanona matory. Ianao dia maika andeha ohatr'izao foana nefa zara raha mba tonga mitsidika ato an-trano. Tsy mazoto ary maman. Ny tena marina saika hijery any Ariela fotsiny nataoko tatiny efa izy tsy eo. Fa nga moa i Ariela ihany no afanao ato amin'ity trano ity ka. Mbola eto koa ane izay Stefanne. Dada koa mbola eo. Voninkazo koa aza. Voninkazo? Nahita azy mihitsy makamo ao aty. Fa maninona anao indray izao ny zanak'olona ka. Dia mbola tsy miova mihitsy ianao amin'izy iny a. Hatraminareo mbola kely dia tena tsy mety azoko mihitsy hoe inona ary ny tsy aritra ao aminy. Adabo ihany ranga zany resaka izany e. Tena tsy tia resaka an'izany mihitsy aho io. Ka ahoana ary? Hijanona ihany ve ianao? Sady raha pitso anie misy fivoriana miaraka amin'ny mpamatsy vola vaovao any am-piasana ry Jokasy. Tia vanina izao anatrika any. Mba miaraka any nareo lahy. Tsy lasa. Raha amin'izay indray aloha dia tena tsy azonareo amin'izany ary mamoana anirinify aza ny akoha. Matoa ny safidiny anio fianarako amin'ny sampam-pianarana medisina fa tsy momba amin'ny fitantanana ohatran ny antivanina dia efa nataoko mazava fa tsy azonareo anaraka ny lalana efa nisoritanareo sy rabainina mialoha izany a. Dia tena tsy misy raharahinao ny orinasa mihitsy izany. Tsy misy afa-tsy nareo telo mianadany no andovan'io sy antenainay sy dada mpandroso azy. Tononanatenako ny vadinareo mba hitoetra ray tsara ohatra ny ray rehetra. Roa zany tsika ny disy fanantenana hatreto. Telo miaraka aminy. Jokasy a, fitiavan'ny rainareo anareo aneny sany mafy tsy mety sasatra ohatra n'iny. Sura amin'izany ve ianao ry maman? Mino fa na dia ianao io aza tsy mino loatra n'izany zavatra tenenin'ny vavanao izany. Tsy laviko anery Jokasy fa tsy teo foana ohatr'izay mba nanirianareo azy ny rainareo e. Nefa tena tianareo izy. Samy hafa no miteny hoe tia sy mampiseho hoe tia ry maman. Haiko tsara oatra amin'ny paosiko fa tsy misy afa-tsy ny vola mampidoboka amin'ny foniny rangahy iny sy raha mikoriana ao anatiny ao. Namozany anay telo menadao toy ny kamboto tsy miendrika tompomasony ray mandeha akory azy avy amin'ilay niteraka anay. Ary efa kely kosa dia afindrany aminao tazokarinany. Ndray moramora ihany ianao ry Jokasy a. Avelo ahy teny nefa nitsikafoninao ihany zany resaka izany e. Te hifidy ny lohany ianao nefa matahotra amin'ny masony. Marary ihany ery maman tomanina nitady fitiavandray hatramin'ny kely nefa tsy nahazo na dia sombony azy. Hainao inona ny antony ray nakalako ny voninkazo? Satria izy nanana an'izay zavatra niriko sy tena mba nitsiritiko nefa tsy mba navela ho tsapako na dia ray minitra tamin'ny fiainako aza. Dia tsy inona izany fa ny fitiavandray. Tsy hitako izay havaly anao Jokasy a. Satria fantatrao fa marina zavatra lazaiko. Eny e, aleo any izany. Efa tsy mila azy tsoniko izay izao. Iarela no mampalahelo ahy. Dia valifaty noho izany ve izany no antony nianaranao medisina ka tsy nikasihanao na dia kely akory aza tamin'ny fitantanana ny orinasa? Angamba. Ny tena marina akory angaha efa tena zavatra tsy nahaliana hatramin'izay io a. Sady za koa tsy te ho lasa oatra amin'ny vadinareo iny e. No sady tsy te hametraka akory ny faladikirariko amin'izay lalana fidianareo izorako fa te hanoratra ny tantarako manokana. Eny, inona moa no azoko lazaina fa efa izay no nataonao? Maso mandeha ianao raha andeha. Izay masura re. Voninkazo ny tia vanina. Ao ambony eo le raha mitady azy ndry. Manao ny Jokasy?
salama tsara tsy mety marary. Azafady fa diniko hoe ay moa tsy mahazaka sy diary ty voninkazo ny ty vaniny ty. halako mihitsy fa za koa aloha aza tsoina oatra izany ka rehefa tsy antsoatsotra amin'ny tena anarako ianao dia aleo hijanona. Anga tsy tianao indray ny antsoina ohatran'izany ka. oviana moa no ny laza fa tiako izany. Za angeritra okasy ka manana ny anarana nomeny dada koa fa aza tovananao ohatr'izany foana. Raha tsy hoe tianao koa ny antsoko hoe jokasy ny risy Izy ty risy fa le kalamena volony fampisakorokorika taminao teny amin'ny villa fako maliniko. Ay tsy tadidinao akory ny anarany. Ay moa za manara-maso aty indry ty. Mpamosavy mandeha alina aza misy mahita ry jokasy maika finareo tsy miafina akory fa ery mason'olona ery. Ka sary-piaro zany voninkazo. Azafady aminao ve fa tokony amin'ity vanina efa haiko ka. Aloha rangano bandy ala fa ohatra manirikiry zany resaka zany veloma ianao fa tsy veloma koa ianao bonjour Tivane. Voninkazo manao an'ry tsara ka manelingelanao ka fa misy landry anga tsy dia misy inona ka fa saika ingavy an'la hiaraka amiko fotsiny raha mba mety fa hoaiza saika andeha hamangy any dada ho aza io nefa ain'la ihany fandraisana busy amin'izao oro izao. Ny fiarako koa mbola taraiky any amin'ny garage dia saika anontany raha hoe afaka manatitra amin'ny fiara elahy. Zany vaiky ie za nefa zao saika mbola mahadibadika kely hamaky an'reto taratasim-bahatro reto fa misy fivoriana ny ampiasana raha mpitso. Anga dia ahoana re izany sa tsy manina ary fa leo andeha taksi ary azoko mena indringa lakile amin'ny fiarako raha hoe ilainy za olona atao trano fa le tsy hivoaka mihitsy andro any. marina misaotra Tivanina fa zany tokoa eo ihany fa jokasy iny ve mifoka rongono miaraka amin'ireny namany any amin'ny oniversite reny any za kosa ary voninkazo mino kosa fa tsy hanao an'izany izy. Olona mba misaina ihany ke izy sady jokasy any ka tena manam-pahaizany eny amin'ny fakulte any na dia izany azako. Izy angefa mahay be foana hatrany amin'ny primaire tovy amin'ilay ihany fa mba jereo moa ty fetsiny ny volo na lavaina ny tatouage feno ny sandriny ka tsy te ho takona foana ao ampadiky ny aliko kosa angamby izy tsapako hoe mba mampalahelo azy ihany anie na tsy mitsotra azy izy le hoe ampitahina amiko foana takona foana izy hatramin'ny fahakelinay sady amin'izao mora vahany izay roalahy fa tsy manany sarotra tsony. Elahy moa dia tsy maintsy mahita fomba iarovana azy foanako na dia fahita izao aza fa tsy mety ny ataon'ilay kambana aminao. Tsy miaro azy fahatany kosa ary voninkazo mampatsiahy fotsiny fa matetika maika hitsara amin'ny alalan'ny tatouage sy ny volo lava fotsiny tsika ka adino fa ao ambadiky ireny mety misy tantara hafa izay tsy fantatsika akory la tsara ny ery Tivanina fa tsy mitsara ny jokasy ary mandainga ialahy raha samy laza fa tsy mahafantatra azy zaza niaraka ny tezaina ange tsika efatra mba amin'ny ariely indrindra hatramin'ny nampigadra ny dada haiko tsara jokasy eny mbola tsy mety azoko aloha hatreto ny antony tena tsy tiavany hafa ny ankoatra izay kosa dia haiko tsinjery. Ary raha hoy amindry hoe tsy makahalandry izany izy dia ataoko hoe adaly elahy ka ho tezitra na ny mpandroso sakafo atao trano aza ve tsy efa malala an'izany ary mino mihitsy fa no iza lasa niaraka mipetraka taminareo mihitsy nahatonga azy nanofatra ny tany amin'ny villa raha vao afaka baka fotsiny. Aleo zany ho any tia lakile amin'ny fiara sotary ondry mbola lavitra ihany mantsy lalan'iny so tratra riva any. Misaotra Tivanina izay fa ilosako ary aloha elahy velomaki mampamangy any amin'ny dadanareo any resiko kosa dada mitindray mandeha ty jeronge arosiko eto te chevalier-ako ty mialy ty ny dada dia ino ny fahadisoa nitondranao any amin'ny farisena raha zany aiza kosa fa ahoana ka jereo tsara ary ny anaovako azy hoay marina tena ny fitahany dada fotsiny akay
dia fananiany dada mody nomena avy izao iny piesy evaiko fa tsy maintsy analana iny ianao dia mandresy tia ny dada mihitsy izany fomba fiady izany manao sorona piesy mba handresena ka nga misy fandresena azo raha tsy misy raha latsaka anaty ady raha tsy misy miaramila lava ihany koa sady raha zay vato ray tsy misy dikany akory manoloana amin'ny fandresena indrindra manoloana an'ireo tokony arovana izany dolo ny fiainana voninkazo raha tsy maty ny masomboly tsy hamokatra mihitsika tena mbola mila mianatra esaika ela mihitsy vao maharesy amin'ny dadaka izay aloha sankery voninkazo ka tsy manana ninona atao ato raha tsy mandinika izay fomba andreseko anao moa izany izy ny mampiasa ny saiko daholo na ny fianarako sy ny fiainako na ny momba anao mbola tia aponjatra amin'izao efa 4 taona izay avondray ianao amin'izany resaka izany ry voninkazo dada raha azo atao dia aleo izany ho any anaka fotoana azo lazainao fo ihany ny ananantsika rehefa tonga mamangy ianao ka lay onja be tiako raha mba tsy lanina amin'ny resaka tsy misy dikany noho izany mba tsy dia miteraka olana be mimpiambina azy no iangarany amiko toy izao ka afahantsika amin'ny resaka maritra kokoa vita hatramin'ny lalao esaika resaka tsy misy dikany ve hoy dada no mbola mahatonga anao hidy edy tsy hananantsika fa tsy atsasakady ny ahafahana amin'ny resaka tsy mba toy ny mpianaka rehetra voninkazo tena mba lazao amin'izay moa marina ry dada efa lehibe azaho efa tsy zazakely tsony marinina nefa ny tianao hoeno marina hitondra lailom-ponao sy adalànao an-tsainao ny lainga no manao an'izany zavatra lazainao izany ry dada fa tsy ny marina tena namono andren'olona reny marina ve ianao tena saika hangalatra marina ve mba ahazoana vola taoriana haveriny tany madame Léa efa nilazaika anao ny hery voninkazo fa eny daholo mivaly izany fantany tsy mino an'izany ary dada tsy mino an'izany mihitsy sarotra ny ino hoe ahavitanao an'izany ianao mifanalavitra loatra amin'ilay olon-tsotra sy tsara fanafantatro sy ny taizany sary terena hiditra ato tsaiko mpamonola sy mpangalatra tsy marin'izany nefa dia izay ny zavan'izy efa nilazaika anao foana ngery voninkazo fa tsy misy ady azo raha tsy misy miaramila lavo ny tena marina nanany zavatra sarobidy loatra narovana tsy esaika nge ny fiainana ry dady tsy izy fa tahatakany tsy dia azoko loatra ny zavatra teneninao nefa aleoko lavitra ry dada miaraka amin'ny lavo aminao toy izay andray amboara-pokaty tsy ahitako maminy akory satria tsy afaka zaraiko amin'ilay any mba havako efa vitany ireo famankina fa alamina amin'izay rehetra etanao indray ara ry dada mbola tsy maintsy ho fantatro ihany nefa ny marina fa aza manay ianao fa inona koa tia mahafahariananao eo ambaravarakely eo ave maman mijery an'ity fiara voninkazo voaty tsara le izy tena hoe afa-potanteraka sahoana fahitan'ny maman azy izy aloha tsy ratsy izay indray maman le anatsatso tsy manatsatso ary tia vanina fa tia izy hoe any voninkazo dia tena ampiantainao loatra mihitsy izy iny ka mandreraka any mijery azy miaraka amin'ilay fiara simba lava tsy miala any amin'ny garazy iny ko sady rehefa simanga iny ry maman ny fiarako foana no indraminy ny any efa ilaiko ka na izany azy to dia lasa tena totofanao an'io zavatra hitanao rehetra io izy ka izay le fiainana ry maman ny fahasambarany tiany ka ny mahita ny tsiky ny tiany tia fa tia ahoana moa fa ngamory tia vanina miaraka nareo sy voninkazo reto tsy aloha atreto ie saingy tsy maintsy mbola ho avy ihany izany sady tsy mahafaly anareo koa ve raha iny ny vinantonareo manjana iny ry maman sérieux maman ve efa nahita tsara noho iny ny tsara ve tsy mameno ny tapo-tanety ry tia vanina fa ny masonao ny tako ny fitiavana azy za aloha tsy dia manana olana amin'ny voninkazo
saingy asay vo mipirina tsara fa tsy tiako ny any ty hiditriditra amin'ny fiainako manokana tsy tiako koa raha manadalana ao amin'ny asa mbola tsy manomboka akory ve le tantara ary maman dia efa ataonareo an'izany ka marina izany aleo apetrako meloa ny fitsipy-dalao mba tsy hampisy olana ny ariana olona efa niaraka ny aina tamintsika tato efa ho firy taona koa ve hatr'izay vita ianiko amin'izao vao isy ahina so mahatsapa tena mahazo toerana ka hitsabaka ny tsy tokony hitsabahana mienareo koa ndamba dia sarotra atao mananalaka erika manananaka nga sady hitako eto fa mahay mikarakara tokantrano iny mahay mahandro sakafo mikarakara zazakely fa ahoana reny izay ny lalaoky varivary saribakolo tamin'ny kely reniko dia le vidianana kosy tena izy le saribakoly mahafana fo eringa izy amin'io dia le kosy bebe ho any ary ela moa no nalainareo amin'io tsy nakatao izany izay fa ngeza be amin'le saribakoly kelinay ara le izy fa nividy tamin'le mini izay fa kosy bebe ao foana ihany tsara safidy aloha izy na dia kilalao ihany azy satria ny kosy bebe o tena tsara misy atasy elastika mifanaraka tsara amin'ny vatany zazakely misy famantarana mandona hoe miovaloko rehefa mando mitroka tsara ny amandona ka mitazona ny zaza ho maina mandritry ny ora maro hipo allergénique ka miaro ny hoditra marefo ny zaza midika izany fa tena mahay manao safidy tsara izy amin'ny fiainana ary tsy manao kitoto hitan'ny eny izany fa zao tokoa aloha nakaiza moa le saribakoly tao ambany endry ty vanina saribakoly le tao anaty vitrine tao amin'ny salon asa mety lasa nijokasy angamba tsy azoko hoe aiza ho aiza amin'izany le tokony ampime azafady reriny eny misy zavatra tsaroko fotsiny ty vanina tsy misangy aminao fa souvenir ny hoetiko avy any ivelany ene iny tamin'ny voyage d'affaires voalohany fotoana ray tsy miverina amin'ny fiainako no nahazoko azy ka zanga moa misangy efa hoe lasa nijokaso ho azay noentiny tamin'ny nandalo farany fa ataoninona koa asa akany nofy angamba tsy hitanareo anga izy mandinika niny adiny firy ao ambany eo rehefa tonga aty zavatra roa ihany ange no antony amanginy jokasy atsika hijerany ary ela sy ny saribakoly iny avy eo mety lany essence angamba izy dia ohatry ny atsony matetika makany any amin'ny ville any ary ela dia le saribakoly iny nanaovany mission farany iny velomba lava fa tsy tonga atsony jokasy aleo andefa tao manany any fotsiny ianao ka dreraka maso to maman fisana zany ka sady reratsaina ny rera-batana to tsy misy iainana mihitsy le fiainana lasa sainany amin'ny dada foana koa mahavariana le resany tamin'ny farany iny hoe raha tsy misy miaramila lavo tsy misy fandresena azo inona no mety ho tika an'izany tena manafina amiko dada ka hatramin'izay mihitsy nitsapako fa tsy normaly reny zavan'seho 10 taona lasy ireny voapanga ho namon'olona 3 be izao dada ny aiky ny elony teo alohan'ny fitsarana izy ary dia nefara tany an-trano maizina miaraka amin'ireo faika n'olona nalohan'ny fiarahamonina hangalatra hitady volany lona le tamamany ary ela hono ny antony nanaovany an'ireny tsy nanaiky nefa sady nanohatra ny tompotrano ka voatery tsy maintsy nitifitra izy mbola teny an-tanany ny basy rehefa tonga ny polisy nantsony manodidina noho ny kotaba tsy nandana nanohitra le raiko fa dia ny aiky avetra ny ratsy nataony taorian'ny fitsarana azy dia lasa tato amin'ny mamany ary ela no mipetraka nandefa n'izany naman'izany dada hidina hivarotra ny tanynay tany ambanivohitra rehetra mba hitsinjovana no aviko satria mbola nisy azo ny raisina ihany tany
ary tsy kely raha mifahalalako azy hitako amin'ireo vitany. Efa niantoka ny fianarako sy ny fiainako tamin'mbola kely hatramina mpikatra ny dada nefa mbola nisy betsaka ihany ilay niraisiko tamin'izaho feno 17 taona iny. Mpamoan'olona ny raiko, manoloana ny lalàna sy ny fiarahamonina dia meloka izy, dia mitombona ve izany? Tena izy rery tokoa ve nahavita an'izany zavatra izany fa sady tsy nanana namana ny tsy nisy naniraka? Sa miaro olon-kafy dada ao ambadika? Toa laza vahiny loatra amiko izy raha izany. Toetra tsy nahalalako azy ny terena tsotro izao hoe ekeko. Zavatra raimba mahagaga koa dia angalatra ve dia izy rery fa tsy manana namana amin'io ary amin'olona mpanan-karena be arino hitonantonana. Marina na jiola professionnel marobe mitambasy aza tsy mbola hisalasala hiditra tao amin'ny otranona tsarana azy io, nefa dia tafiditra soamantsara tao izy ary saika tafavoaka morakora tsy tonga aingana ny polisy. Izaho moa mbola kely tamin'ireny ka izao vao tena mandinika ny zavanizy, ary tena maro loatra ny zavatra tsy mazava an'izio rehefa dinihana fa toa ny pasopasohana sy ny tereko masaka fotsiny. Tena hikaroka marina momba ny zavanisy iny aka, na tiany dada na tsy, na inona vidiny tsy maintsy efaiko na inona. Andeha hanondraka ny voninkazo koa aloha izany izao mampisokatra ny saiko sy manala an'izany aretina andohako izany ka. Tena tsara ilay izy ry Tivanina fa misaotra. Tiandry. Tena tiako be mihitsy. Tsy mipetraka akory ny fanontaniana. Fa tsy lafo be ve vidiana lahany ity? Aza mieritreritra an'izay vidiny ihany e. Efa io izy aloha. Rehefa tiandry fotsiny dia izay ny zava-dehibe. Tena tiako ka, tsara loatra. Aiza tsony nahita fiara tsara tarehy be ohatran'ity ry Tivanina. Marina e, na mbola hivarom-pananana aza. Aiza koa e. Hitako. Tena misaotra lesy a. Inona ary tia misaotra lava ny voninkazo ity e? Ohatran'ny hoe olon-kafy ery ny olona. Aleo aloha hisaotra androany fa tena faly e. Raha mpitso hitako eo indray. Rehefa aleo tsy misaotra ny latsony. Eny ray ariko. Fa izy ity marina nge saika niandrasako ny aniverserandry e. Saingy ohatran'ny mampalahelo ndry le simba fiara foana sy voatery mandeha bus mandeha mianatra. Aniversera izany ve tsy mbola afaka 4 volana e? Saika tsy namako ela raha izany a. Izay monja ve dia tsy hanamandry atsony kosa e. Mba misangre ary Tivanina. Izaho mantsy efa saika gagako. Ka ahoana aloha e? Andramantsika kely e. Maninona raha miakatra any amin'ny vilona any aloha e? Ndao ary e. Fa izaho no mitondra azy a. Raha tsy izany tsy handeha. Be anta mihitsy ry ity ka. Manoatra noho ny tamin'ny kely. Ka iova toy inona ry afy izany nge mbola voninkazo foana e. Miampitaona vitsivitsy sy ratrapo maromaro fotsiny fa tsy miovy izany. Endrery voninkazo koa. Mahita teny eny ry ity ka. Fandao mekare. Ariva ihany ny andro dia alina be any. Ndao ary e. Tsara ity toerana ity ry Tivanina e. Tsy nampoiziko izy toerana mba milamina azy tsara ohatr'izao aty. Eny e, na dia hoe somary lavitra aza. Izay nge lefa nilazaiko andry e. Raha ndry ihany izao no nitondra ny fiara, mety niodikodina tao amin'ny centre ville tao fotsiny. Tsy aleo mijanona kely tsika. Misy malalaka azo ametrahana fiara itsy. Fa tsy ela be a, sao dia hariva be aty tsika. Ko raha tsy zazakely koa aky ka atahotra ody hariva. Tsy fandrimpahalemana aty ivelan'ny tanàna aty mampatahotra fa zafaly manala eo elahy e. Zavy aky dia melan'izan'izanao ratsy andria. Raha mbola tsy mongo sy tsy malemy ary voninkazo a, tsy misy olona mahazo mikitika na singa andray amin'ireo volondohandry ireo izany. Marina e. Vita ny resaka fotsiny mantsy izy ity. Tena marina anie izany e. Voninkazo a. Tsy haindry mihitsy hoe
toerana toy inona ny ray sy ny ry eo amin'ny fiainako hatramin'izay ka hatramin'izao. nahoana kosa nefa ny faritanao fotsiny hoe tsy fantatro e. Satria raha nytaniako izao voninkazo hoe iza dia mety miteny ry hoe namana tsy fohy hatramin'ny fahazaza, zanaky ny mpampiasa ny dadanareo taloha, zanak'ireo olona nandray andry raha lasa ny gadry dadanareo sy ny sisa. Fa raha za zany mametraka an'izany fanontaniana izany dia ino navalanyity vanina? Tsy haiko, izay indrindra no olako. Tsy mahavita mamaritra andry amin'ny alalan'ny teny aho. Haiko fotsiny hoe maizina ny fiainako raha tsy ondry. Za monja ve ny tsy eo ry ty vanina dia ny fiainanao no maizina. Ianao koa mba mahay mandahatra ka. Fa inona moa manasaraka ny andro sy ny alina ry voninkazo a? Tsy zavatra ray ihany, dia ny masoandro zany. Koa iriry ihany ahoana koa. Dia tena hoe ny masoandro mihitsy ve no anoharanao aho? Ka tsy mahita lehibe kokoa anoharanandry aho. Miezaka mitady afa tsy mahita. Miezaka mitadidiny fotoana ny eonantsika ihany koa vao tsy ela akory izay fa tena tsy tsaroako e. Ary lasa tsy tiako tadidiny intsony akory aza. Tsy haiko na ny aina na tsy hita alohan'ny nahalalako andry fa anatin'ireo fahatsiarovana rehetra nanako na ratsy na tsara dia teo foany ry. Tsy tiako sainina akory izay mety ny hafarako raha hoe tsy nampihoan'ny anjara ny lalantsika. Amiko tsy mba pahany kely amin'ny tantarako indry na mpandray anjara fotsiny ao anatiny. Voninkazo ndry mihitsy ny tantarako. Tia andry aho. Jokasy a, Jokasy, mivoaza letsy e. Andro efa mifiro zao, sady mifandriana ve le tsy mahalalaka dia eto ampovoan-trano nareo no matory. Fa mambo ve nareo maly e? Ty vanina le ty e, fa inona no ataonareo vao maraina ty a? Ary ahoana moa zany no atafidiranareo tato nefa no hidiko ny trano? Haiko fa tsy maintsy mametraka laka leo ambanin'ny tapela satria matetika manary zavatra dia sao tsy tafiditra trano. Iny fotsiny nalaiko namoako azy. Ka mba namiko anie lary Jokasy e. Fantatro ohatran'ny paosiko. Sady tsy hoe maraina be zany koa izao fa efa mifito e. Vo amin'ny fito nareo tsy nahatsindry fandriana avany dia manelingelina ny toromason'olona ty. Mifoaza rangala fa tsy misy resahana. Sady tsy marary ve no lamosinareo matory amin'ny tany eo e. Teto ny tiako natoriana e. Sady zay resaka lala zaina dia mandehanany fa raha itsikera amin'ny fomba fatoriako no anadalany lahy vao maraina ty a dia aleo nareo miala aloha. Miasa be le tsy ny saiko a. Zany no nakanesako aty vao maraina fa tena tsy tafajanona tao an-trano a. Angamba heveriny lahadala zao raha ilazako ela. Efa heveriko adala foana moa elako. Eto izy. Miasa saina ny amin'ny voninkazo ary Jokasy a. Fa manino ny voninkazo? Tsy manino izy akory fa zany tsy salama e. Laza azy aho maly hariva hoe tia azy. Dia zaiko. Mieritreritra n'izay zavatra nolazaiko izay foana. Indraindray aho manenina. Indraindray aho faly fa voalazako ihany ny marina nandoron'ny molotra hatramin'izay. Ilay onja be io. Indraindray menatra. Indraindray matahotra sao ampiova zavatra eo amin'ny fifandraisanay ny filazako ny marina. Dia nenolahy zany ny be indrindrako. Ndana mody lahy zao izay sangisangy disy fatra iny hoe. Na hoe ny fokafoka hoe dia lasa ny teniteny foana. Sa ay moa zany ty vanina sady tsy mifoka ny tsy migoka. Sady mampalahelo koa le zavatra tsy manatsiny raha endrikendrehana tomponantoka amin'ny adalanareo e. Fialavy adala e. Adala ahoana? Vita moramora ohatran'izany daholo mantsy ny elany zavatra rehetra. Ka inona moa na nasarotako an'izany ty valina? Fa inona navaliny? Nga izy namaly. Za ihany ny teniteny zavatra tsisy dikany teo.
voatonoko hatramin'ny masoandro amam-bolana. Zaho vao mieritreritra hoe lety inona koa ary ny petsompetsonako an'izany. Efa namety horevitra teo fa velo amin'izay verina torika. Jokasy marary angely ity zany. Ka ilahy tsy mihaino aho ka. Mba afaka mivadika amin'ilay kambana amiko ve lahy, na dia 2 minitra fotsiny ihany aza dia avy eo tsy maninona afaka miverina amin'io bandy tsy miasa saina ninonina fantatry ny olon rehetra io. Ka tsy azo ny lahy mihitsy izany ny torevitra teo raha tsy azavany isaky ny teny. Ny dikan'izany dia hoe zakao ny vokatra ny zavatra ny lazainy lahy. Mandehana mody andraso izay valy teniny dia aza menatra amin'ity izany. Izay ny tsapany lahy ary tsy tompona andraikitra amin'izay ny safidin'ny fony lahy lahy. Point. Aza manoatra. Andany amin'izay any fa ty atory aka. Wow! Sambasambana ianao lany teny fiheza teny betsaka ohatran'izany tsy ankijanona sady mafonja. Ary fa inona daholo ity reto ry Jokasy? Ay lahy mbola ao ihany. Mbola tsy lasa fa inona ho ary reto? Inona? Reto gazety voety be dia be retoko. Sady gazety milaza vaovao von'olona daholo ange reto ity dia nodidina anakaiza ny sary sy ny soratra sasany tamin'ireto. Larangaza be savasava ao ah. Ka tena hafahafa nareoko. Fa lasa polisy mpanao fanadihadily lasa ohatran'ireny tueran série amin'ny film ireny ry Jokasy. Ataovy misy mikorotana raha netako ao naovako an'lahy. Tsy lasa mandeha mody amin'izay fa mandrebirevitsy. Ary ay fiherifa vita daholo reto amin'ny gazety lahy reto mpamono olona efa tratra sy efa nitolo-batana daholo. Miasa kosa ary zalahy polisiko. Asa na mety mifanohatra an'izay. Omeny andry zalahy fotsiny tatoato ny olon-dratsy. Raha isy fotsiny ny olomeloka fa tsy misy fikaroana, tsy misy inona. Ialahy kosa dia mijery amin'ny lafin'ny ratsy foana. Aiza moa ny alalalana izay any ambadiky ny kamera any? Samy tsy misy mahita ny aina toko any ambadika any tsika fa ny vokatra tsara no hitantsika. Tsy tsika angamba fanareo tsy mahity. Tsy azoko ny ty lahambara. Tsy ny teny aho aho fa aza korotany na netako. Aza be savasava otsony. Ary misy efa lany daty reto gazety lahy reto Tena misy efa taloha be mihitsy. Ty ray ity zao toa efa tamin'ny 10 taona lasa. Tena gazety laza ny samborana ny dadan'ny voninkazo anelo ity izany fa atao laininy ity. Ataoko haingo-trano Atao haingo-trano. Gazety ve atao haingo-trano sady amin'izay gazety miresaka fahorian'olona na dia hoe tsy tia ohatran n'inona azy voninkazo. Ary nareo mianatra be tsy misy mipiriny atsy amin'ny biblioteka ny boky fa eto akaiky eto daholo. Voavina vadibadika angamba. Inona moa efa niteneniko teo hoe tohizo ny fikaroana sy fisavana ny tranoko. Zaho kosa very ty vaniny efa tsy mba asaila makaty ohatran'ny ary ela fa ndray mandeha isan-taona no mba mitsidika lahy dia mbola atao ihany izay tsy hiverenako. Ka zarako azy nareo tsy miverina raha ohatra izao. Ary ela aloha tsy manakorotana ohatran'ny ataonareo rehefa tonga aty Ary ay tena noentinareo aty ny sary-bakolon'ny maman sady nahazo toerana tsara eto amin'ny table de nuit. Anjely mpiambina lahy amin'ny alina zany izy ity. Avelo rangahy iny inona ary ty misintotsito ity ho simbo le zavatra ny farany. Ampy izay fa andaninareo miala any amin'izay ka degaze mandrapeo nany an-tanana any. Mahay mandeha tsotra fa aza tositosika ka andana aho tsy misy atoriana zay fa veloma. Voninkazoko. Fizarana voalohany tamin'ilay tantara misy fizarana roa nosoratany RH. Sylvia Randrianatoandro no Madame Léa. Zoma amin'ny Rina no Rafatra. Nanja no Voninkazo. Christophe Rabearmanana no Tivanina. Faly no Jokasy. Nandray feo Mamy Arvony. Nandrindra ara teknika. Aro
na natontosa nanja raha zavatra koto mbola hitohy